Fa eo amin'izay resaka famatsiana omby izay hatrany dia nisy androany ny fihaonana teo amin'ny delegasionina avy amin'ny mpiary omby avy amin'ny Foko 12 sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza no arahantsika eo amin'ny sariny tsiry rakotarson. Mety hisy ny famolavolana tolo-dalàna hiadina amin'ny alatr'omby. Fantatra indrindra io taorian'ny fihaonana aritra ora iray teo amin'ny delegasionina ny mpiray omby avy amin'ny Foko 12 notarian'ny monja roindefo sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Zarakoto mamonjy. Ka io anatreha amin'ny firongotry ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny osehatra io zany dia tonga hito zareo mitondra tarainy, mitondra ny manazava ny olona izay misy eo aminjareo ary miteraka tsy fahafahanjareo anatanteraka ny asa itsony ary mitondra ihany koa ny sosokevitra zay heverina fa tokony hoentina hamaha an'izany olona zany. Natolotra ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena fa efana mpanao lalàna ny tolo-kevitra avy amin'ny mpiary omby avy amin'ny Foko 12 ao Tsirony Mandidy. Ny sosokevitra moa maro tokoa, ohatra hoe mikasika ny volon'omby dia eo vao ny fampiresahana hoe tokony hisy ny atao hoe karazana dictionnaire moa zany na leksika na tsy haiko zay fomba filazan'izany mikasika ny volon'omby eto Madagasikara satria hoe ny mainty zao dia avy any avakatra dia joby avy any atsimo misy miteny hoe maitso, misy miteny hoe mainty, misy ka zany zavatra zany tsy maintsy ahavina satria isan'ny problème. Fa eo amin'le fanatanterahana an'le dina ihany koa misy moa le solitena le sosokevitra hoe tokony ho voakasiky ny dina rehefa hatrahana manao ny tsy mety na tompon'andraikitom-panjakana na olon-tsotra zany zavatra zany dia isan'ny zavatra ilaina. Ny fampidirana koa ny hoe ny crime ny halatr'omby ny vol de bovidé dia tokony ho azo sokajiana ho crime économique eto amin'ny firenena dia zavatra sosokevitra ampidirina ihany koa fa indrindra moa zany le resaka fandriampahalemana hoe ahoana ny tokony isiny fandriampahalemana maharitra any amin'ireny toerana ireny. Tsy vahaolana tefy maika fa ny isiana filaminana maharitra ao anatin'ny sehampiririana omby no tanjona araka ny nambaran'ny mpiary omby tao anatin'ity fihaonana tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ity.